Malaza be indray zao ny amin'ny mahakasika an raha mamra vatomanga izay hitany besin'ny maro miparitaka mandeha ny tambazoratseratsera Facebook iny mo amin'izao ankehitriny izao. Ka ny vitsivitsiny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika andraraha mamara vatomanga no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Politika lalina izay te hamikitra mafy ny sezany Andriamatoa Max Fontaine sa inona ny zavatra tena misy marina hoy ny fantanina izay napetraky ny besin'ny maro ao tambazoratseratsera Facebook ao amin'izao fotoana izao. Mampiahiahy ary tsikaritra fa misy kajikajy politika lalina ny fomba fiasan'ny vondrona iray izay milaza fa misolitena ny tanora rehetra ao Madagasikara ao fa indrindra ny mpianatra rehetra eny amin'ny université manerana ny Madagasikara. Izy ireo izay mangataka sahady ny toerana ho ministra ao anatin'izao fotoana ny fanovandrafitra izao na mbola mafana ao anatin'ny fandaminana an'izany aza ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka rehetra izay mahatsiaro maivamaivana noho ny fangejana nahazo nandritra ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Re araky ny loharanom-baovao fa mialokaloka ao anatin'ny tanora Génération Z sy ireo vondrona voalaza io Andriamatoa Max Fontaine izay ministry ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy teo aloha ary izy no voalaza ho ambadiky ny fanafarana ireo solitena ny mpianatra manerana ny Madagasikara mba azahoany legitimité raha manolotra azy eo amin'io toeran'io ilay vondrona ialokalofana. Afaka nandeha fiaramanidina mihitsy ireo mpianatra izay solitena nafarany avy any Toliara izay voalaza fa efa tonga ao Antananarivo tamin'iny andron'io malimaraina iny. Asa raha nahazo billet d'avion ihany koa ny avy any Antsiranana mahajanga sa hiaritra lalandratsy hamonjy ny fotoana ny congrès izay homanin'izy ireo ahafahana manolotra olona. Io ny fantanina izay napetraky ny besin'ny maro. Manomboka menomenona hatreto ny tanora izay mpitolona ary manomboka disy fanantenana amin'ny kajikajy politika nireo mpitarika izay olona akaiky ny mpitondra teo aloha ireto ka takinany sy ny mangarahara manomboka izao fa tsy hijanona ho fitaovana hatrany ny tanora. Raha olona matotra sy tsy ao anatin'ny gouvernement teo aloha mambotry firenena dia tsy azo ekena fa ny fametrahana rafitra izay namoizana ny ainy ireo mpiara-mitolona nolaram-pahamehana izao fa tsy ny ady seza arahantsika eto ny metohitohiny ity fanambarana ity hatrany. Etsy ankilan'izay dia nanao fanambarana ihany koa ny CENA izay nilaza fa tsy mahalala ny momba ny hevitra izay nivoiziny ny ASUDIMADA ary tsy nandefa solitena ifampiresaka mihitsiny. Izay solitena ny mpianatra avy ety amin'ny anjerimanontolo aty Antsiranana atao amin'ny CENA na Solidarité des étudiants de l'UNA izay hivondrona ny 15 association originaire dia manambara sy manamafy fa nisy tokoa ny fanasana voaray avy amin'ny ASUDIMADA mba handefasana solitena ho any Antananarivo hiaraka hiresaka amin'ny solitena avy eny amin'ny faritra tsirairay ary nisy ny solitena roa no nalefany mba hiatrika io fivoriana io fa kosa niova hevitra izahay noho ny toedra raha misy ary tsy hanotrona io fivoriana io. Melona tanteraka ny filazana fa izay solitena ny mpianatra manerana ny nosy no anisany niarana nanapa-kevitra izay voiziny ASUDIMADA mahakasika ny toerana ao amin'ny gouvernemanta. Tsy niaraka nanapa-kevitra an'izany izahay ary tsy nahalala raha tsy efa niparitaka tao amin'ny tambazoratseratsera izany. Hanova rafitra ny tanjonay fa tsy ady toerana ao amin'ny gouvernemanta satria ny anjaranay dia mbola mijanona amin'ny maha-mpianatra ary ihany koa ho fantatray fa tsy kilalao na handrakandrana ny fitondrana ny firenena natao tao Antsiranana tamin'ny andro 12 Oktobra 2024 izany fanambarana izany. Izay ihany ny mahakasika an'iny fa andao amin'izay ho resantsika an'ity mahakasika ny raharaha mamra vatomanga ity. Taoriny fandosirany sy fidiran'ny fiaramanidina nitondra any Andriamatoa mamra vatomanga atao amin'ny nosy Maurice dia nanokatra ny fanadihadiana momba azy ny fanjakana Mauriciana eo ihany koa ny fanenjehana azy amin'ny fiarahamiasa ara-pitsarana iraisam-pirenena miaraka amin'ny Financial Crime Commission ao Maurice ao. Manoloana an'izany dia nanendry Andramatoa Fanirisoerinevo ny Conseil national de défense de la transition na ny CNDT izay tariny Colonel Michael Randrianirina mba hisolitena ny CNDT amin'ny fiarahamiasa ara-pitsarana iraisam-pirenena.
ity iraka ity dia mifandray amin'ny fanadihadiana mahakasika ny mamimiaina ravatomanga izay ahina ho voaroroy amin'ny reto heloka manaraka ireto: kolikoly avolenta, firaisana tsikombakomba amin'ny fandodikodinana ny volam-panjakana, hosoka araketra sy ny arabola sy ny maro hafa, nampitaina amin'ny financial crime commission ao Maurice sy amin'ireo manam-pahefana any ivelany, indrindra fa ny any Maurice sy any Frantsa, ny fangatahana fiarah-miasa mahakasika an'izao fanenjehana any Mamy Ravatomanga izao. Nanaitra ny maro ihany moa raha vantany voanaheno an'izay resaka Mamy Ravatomanga izay satria efa ela moa ity resaka ity no nivoizina foana an'ilay hoe Mamy Ravatomanga no ambadika ny fitondrany ranona, Mamy Ravatomanga no ambadika an'izao, Mamy Ravatomanga no ambadika an'izao fangejana izao mahazo ny voaka malagasy izao. Hoy ny be sy ny maro tao anatin'izay fotoana ela be izay fa kosa tsy nisy nasahany kitika ary ihany koa tsy nisy nasahany trotra satria Mamy Ravatomanga dia isan'ny olona izay mpandraharaha tena henzana indrindra raha ao Madagasikara ao no resahana ary isan'ny tafiditra ao anatin'ireo tena manan-karena ao Madagasikara ao izany Mamy Ravatomanga izany, ka mety ho anton'izay no mahatonga ny rehetra matahotra ny kitikitika azy na ireo manambony nahitra ambony izany na ireo mpiasan'ny fitsarana izany na ireo izay milaza tena ho mafy aza dia tsy nasahany kitika an'izany Mamy Ravatomanga izany. Eny na ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina aza dia hita fa tena matahotra mafy ihany koa any Andriamatoa Mamy Ravatomanga na ny Prime Ministre Ntsay Christian izay hita fa tena isany mpiara-mombonantoka amin'izany Mamy Ravatomanga izany ihany koa ary Mamy Ravatomanga raha teo moa dia isany tena azo lazaina fa conseil spécial any filoham-pirenena nandritra izay fitondran'izy ireo zay. Ka mety ho anton'izay rehetra izay no nahatonga any Mamy Ravatomanga izay tsy nisy nasahany kitika mihitsiny hatramin'izay ka mandraky teny androany. Ny resaka vanilla sy ny maro hafa moa dia efa tsy isina resaka intsony satria an'zareo ny tanàna dia an'zareo ihany koa ny vokatra rehetra sy ny fanondranana an'izany mazava ho azy ka izay no isan'ny antony iray lehibe nahatonga ny fahampotehany an'ireny sehatra vanilla sy ny maro hafa ireny araka ireny hitantsika ireny na dia migogogo mitomany aza ny voaka rehetra izay ao anatin'izay sehatra maro isan-karazany zay dia tsy nisy ny hainy mihitsy ny tao anatin'izay fotoana izay ka dia andrasantsika eto izay fanadihadiana mahakasika ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay fa efa ilany andrasana moa izy ity ka tonga amin'izay fotoana izay am'izay isika amin'izao ankehitriny zao aingany mba ho diventy ny rano nantsakainy fa tsy sanatria akory hanao antody miady amam-bato indray na ihany koa hanao ntoy ny rano izay natobaka andamosingisa ka tsy handaitra akory izay fanenjehana azy izay moa no matsaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.